Ho an'ny Jesaya kosa indray izay avy niatrika lalao iraisam-pirenena tany Danemarka sy Norvezy dia hikarakara lalao indray izy ireo amin'ny ity volana septambra ity izay ho tanterahana any Manakara ho an'ny sokajy latsaky ny 15 taona sy ny latsaky ny 17 taona faninany nasionaly moa fanaon'ny Jesaya isan-taona ity ho tanterahana any Manakara ity. Ity amin'ny ankizy aloha zany nandrapony lalao tany Danemarka sy Norvezy ny Jesaya. Azo atao hoe tsara mivokatra satria tafakatra tao amin'ny quart de finale izy nitsana nanao tamin'ny ekipa avy any nisy quart de finale de poule dia nanao match roa zany dia ny iray izy voalohany tamin'io nanao demi-finale dia resy zareo tamin'izay resin'ny ekipa avy any Angleterre dia resin'ny ekipa avy any Espagne fa izy zany tafakatra tao amin'ny poule nefa ny olana kely tamin'izy zany tena nanao hoe football 11 izy 12 nisan'zareo zany hoe ray ihany ny remplaçant nefa nisy football nandritrana betsaka ny match natao zany dia nitaky ihany ny arerahana eo amin'ny première division indray zany zao dia hanao deuxième tour en poule des as zay raha ohatra moa zany jerena mivokatra azo atao hoe efa tokony hoe efa mbola tsy officiel moa zany fa azo atao hoe mety ho lasa ny Jesaya zany tokony takambongo lava efa miomana moa zany izy amin'ny manomana ny Coupe de Madagascar ary efa manomana ihany koa izy amin'ny Champions League. Ny eo amin'ny tanora zany eto toerana dia io zany tena hoe mafana indrindra satria amin'ny 2, 3, 4 septambra zao dia ataony Manakara championnat national Jesaya. Ny ampiavaka kely an'izy ity dia misy kategoria roa ndray miaraka zany dia ny 15 zany hoe 13 14 taona sy ny 17 14 taona zay mety ataondrareo hoe génération 2000 dia anasana ekipa maro zany manerana Madagasikara ary raha miasa amin'ny tompona andraikitra na ny ligy na ny autorité any atoerana dia hatramin'izao zany aloha mbola tsy mikatona ny fandraisana anjara fa mikatona amin'ny 17 volana aogositra. Afaka mandray anjara ny club mafeno fepetra satria ezahana ihany aloha zany tsy hoe misy club marobe amina faritra ray fa mba ezahana satria 90 isaky ny kategoria zany no mandray anjara zany hoe fitambaran'ny ekipa mandray anjara raha roa amin'ny telopolo zara roa i 17 sy i 15 ary lalaovina ao anatin'ny 20 minitra indroa ny lalao zany hoe 4 poule de 4 zany izy hoe manao match ny telo amin'ny éliminatoire tafakatra moa zany dia manao quart de finale demi-finale ary finale. Ny zavatra anankiray mampiavaka an'izy ity koa dia isy carnaval anombohana an'le tournoi ny zoma maraina an'le 2 septambra ary ny zoma hariva atao amin'ny hôtel Liberay dia isy conférence débat zay rahan'ireo le mpandray anjara rehetra na sotenan'ny mpilalao na sotenan'ny dirigeant na ny autorité any atoerana indrindrandrindra moa zany mpanao gazety mba hoe jerena ny hoe inona ny ampandrosoana anjara publika amin'ny baolina kitra eto Madagasikara indrindrandrindra moa zany fa ny faritra Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana.